Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra isika ary makasitraka azy satria mbola nomeny tombon'andro havelomana indray ka nahatratra ny andro androany. Ary afaka manaraka ny fandarana zay karakarain'ny fiangonana Refy Androndrakely. Manaraka izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopototry ny fahitalavitra ny tenako amin'ity andro androany ity. Ary mirary anareo aho mba ho samy hatsapa ny herin'Andriamanitra miasa eo aminareo isam-batan'olona avokoa ianareo. Engane ka hitondra fanafahana sy fitahina ho anareo ny tenin'Andriamanitra zay entiko androany. Miteny an'izany mantsy aho satria sitrak'Andriamanitra hatramin'ny taloha ny manafaka an'ireo olona zay azy ho afaka amin'izay zavatra ratsy mamatotra sy manankejy azy. Ary aoriana fanafahana zay ataon'Andriamanitra raha nitako anatin'ny baiboly dia sitrak'Andriamanitra nitondra ny fiainan'ny olona ho mamy sy tsara tokoa. Ary azavaiko aminareo zay mahita am'izao fotoana izao fa efa fanaon'Andriamanitra mihitsy fanaony hatramin'ny taloha zay hoe manafaka ny olona voafatotra sy voakejy zay avy eo mitondra ny fiainan'le olona ho amin'ny fiainana mamy sy tsara. Engane ka ho ataon'Andriamanitra marina aminao zany teny ambarako zany. Anome ohatra aho, ohatra anankiray hitako ao anatin'ny baiboly no hoentiko aminareo. Tsy inona zany fa ny nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely ho afaka tao Egypta sy ny nitondran'Andriamanitra azy ireo ho any amin'le tany be fitahina sy be fahasoavana. Ny tsara ho marihana aloha de ity: efa n'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, efa azy hatramin'ny ela. Kanefa moa zay ny zava-nisy voalazan'ny baiboly fa voafatotra sy voageja tao Egypta ry zareo nandritry ny taonjato maromaro, nandritry ny 400 taona. Ary mafy ny famatorana sy ny fanagejana nahazo ny zanak'Israely olon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Profon'izany ny teny nataon'Andriamanitra mikasika azy ireo tamin'izany fotoana izany. Ho mantsy ny voalaza ao amin'ny Exodosy eo 7:7 hoe efa hitako ny fahorian'ny oloko zao zay ao Egypta, zay voasoratra. Efa reko ny fitarainany ny olona atao mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelony. Zany hoe zay teny nataon'Andriamanitra zay zany de manambara hoe tena mafy ny famatorana sy ny fanagejana nataon'ny Egyptianina ny zanak'Israely olon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Tao anatin'ny alahelo ry zareo, tao anatin'ny fahoriana ry zareo, ary tao anatin'ny fitarainana andro alina. Fa zao no mampahery marina fa amataona maro no nisehon'izany famatorana sy fanagejana izany teo am'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra. Fa izao manana ny fotoanany ny tompo'Andriamanitra mba amonjena andreo zay azy. Izany no antony natokan'Andriamanitra ny teny hoe ataonge vakitsika voalazy Exodosy 7:7 Aro ny tompo, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay ny Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny atao mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelony. De 9 de efa nidinao zao amonjy azy amin'ny tany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany soso sy malalaka, de any amin'izay tany todra-drono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jebosita. Riavana hoy aho aminao amin'ity androandroany ity, tsy miafina amin'Andriamanitra ihany koa ny manjo sy ny mahazo anao ankehitriny io. Marina fa efa ela no niaretanao ny mafy indrindra, efa ela no niaretanao ny tena mavesatra indrindra.
fa tsy hoe voatatoato fa efa fantatr'andriamanitra zany, efa hitana hatramin'ny ely zany. Ary zao mihitsy no fotoanan'andriamanitra ho anao. Mino aho, tena mino aho fa anasitran anao izy raha ohatra tokoa ka marary anao am'izao fotoana zao, satria zao ny fotoanan'andriamanitra ho anao. Mino aho fa anafaka anao amin'io zavatra mampahory sy mampijaly anao io izy, satria zao ny fotoanan'andriamanitra ho anao. Fa ny zavatra anankiray ary veriko hoe lehibe andrasan'andriamanitra aminao de ity: efa n'andriamanitra veloha ianao hoe zay le izy, efa n'andriamanitra veloha ianao. Zatsy ny teny hoe efa mpiangonatsy ve ianao na mpiangony roa, zatsy ny teny hoe inany ny andraikitrao ao anatin'ny fiangona misy anao io, zatsy mitena zany, zatsy matany an'zany, fa hoy aho hoe efa n'andriamanitra veloha ianao, efa azy an'andriamanitra ve anao. Maro amin'ny olona voafatotra sy voageja mantsy no tsy mahafantatra hoe efa n'andriamanitra izy, hoe efa ao amin'andriamanitra izy. Ka raha ohatra tsy mbola ao amin'andriamanitra ianao, tsy mbola an'andriamanitra ianao, de tsy misy azo natao anao. Maro tamin'ny olona tao Egypta nge, ary tsy tao Egypta ihany fa tamin'ny toerana, tamin'ny firenena be de be no voafatotra sy voageja, voafatotra sy voageja tamin'izany fotoana zany. Fa ny zanak'Israely ihany no novonjeny sy noafahany, satria nahoana? Satria efa azy. Amafisiko aminao fa tsy manafaka olona zay tsy azy Andriamanitra, tsy mamonjy olona zay tsy azy Andriamanitra. Fantany hoe mijaly le olona, fantany hoe anatin'ny fahoriana le olona, fa zay azy ihany no hoafahany, zay azy ihany no vonjeny. Jereo ange ny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoy izy rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra hidina ho Egypta ozy izy ka hamonjy azy sy hanafaka azy hiala eo am-pelantanany Egyptianina. De ina nitranga? Dia nidina tao Egypta tokoa ny tomp'Andriamanitra. Marina fa tsy hitan'ny olona nitsororoka avy any an-danitra miaraka amin'ny akanjo rebareba fotsy be na ny vatana mamirapiratra ny tomp'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Fa izao nidina izy, tena nidina tokoa izy, fa saingy tamin'ny alalan'ny Mosesy, tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Io Mosesy no nataony solotenany, io Mosesy no nataony fitaovana teo an-tanany mba hanafaka ny zanak'Israely am'izany fanagejana sy famatorana mahazo azy zany. Io Mosesy no nataon'Andriamanitra fitaovana mba ahafahan'Andriamanitra manamarina ny teny zay efa nampanantenainy tamin'ny zanak'Israely hoe hidinao ary hanafaka azy ary hitondra azy ho any am'le tany tondra-dronono sy tantely. Ry havana, minosy maneke any Jesosy anao. Zay zany tiako mafisina aminao androany. Minosy maneke any Jesosy anao. Fa izy no zanak'alay tokan'Andriamanitra avy any an-danitra, zay nampidininy tety ambony tany, nomeno atsika zanak'olombelona, ary amin'ny alalan'ny finoan'ny olona an'io Jesosy io, amin'ny alalan'ny faneken'ny olona an'io Jesosy io, fa izy no tompo sy mpamonjy. Izy no efa natao sorona teo ambony hazo fijaliana ho famonjenantsika zanak'olombelona, ho fanafanantsika zanak'olombelona. Amin'ny alalan'io Jesosy io no ahafahan'Andriamanitra manangana ny olona rehetra na iza tsy misy avana ho lasa olon'Andriamanitra ary ho lasa zanak'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'io Jesosy io no ahafahan'Andriamanitra miditra ntsehatra eo amin'ny fiainanao manokana mba ahafahany mitondra ny fiainanao ho amin'ny fiainana mamy sy tsara, ho amin'le fiainana arak'ilay teny zay nampanantenan'Andriamanitra ao anatin'ity Baiboly ity. Iverenantsika kely ndray mikasiny amin'ny zanak'Israely. Nosoratana ao anatin'ity Baiboly ity ny tantarany zanak'Israely no afana tao Egypta sy ny tantarany zanak'Israely nentina tany amin'le tany vaovao mba hisiny fiainana mahafinaritra. Nosoratany zany mba ilazana amitsika fa tahaka zany ihany koa no tian'Andriamanitra hitondran'Andriamanitra atsika zay tonga ho am' Jesosy, zay nandray an' Jesosy, zay manana Jesosy. Ry havana malala,
voafatotra sy voageja tokoa ve anao am'izao fotoana zao. Karazany manao ahoana ny fatotra sy ny geja mahazo anao, tantakiny ahoana ny heriny zany fatotra sy geja mahazo anao zany. Ary eto de manontany akeo hoe fiainana tantakiny ahoana no nomba irinao hitondran'Andriamanitra anao. Fomba fiteny Jesosy mantsy de hoe inona ny tianao ataoko aminao, hivavaka ho anao aho rehefa avy eo, hivavaka ho mba hisy herin'Andriamanitra hanafaka anao am'izay zavatra mamatotra anao rehetra na inona zany famatorana zany. Hivavaka ho anao aho ary hitsodrano anao ihany koa mba hoentin'Andriamanitra ny fiainana mamy sy tsara anao, ary indrindraindrindra hoentin'Andriamanitra am'le zavatra tianao hitondran'Andriamanitra anao ianao. Tsisy tsy hain'Andriamanitra atao riavana. Engany ka ho tanteraka aminao androany ny fanafahana tahaka ny nanafan'Andriamanitra zany Israely, ary ny fiainana mamy sy tsara tahaka zay efa nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely ihany ko zany. Fa ty ihany ko misy zavatra tokony ho fantatrao, fantatsika rehetra, ary ilaina ahafahana am'zany zavatra resako aminao zany ianao. Efa manitsaka ny vanin'andro farany isika taranaka ankehitriny, ka iray am'ireo famantarana fa efa manitsaka an'zany vanin'andro farany zany isika taranaka ankehitriny dia ny fisina fahoriana sy ny fahasarotana eto ambony ty tany ity. Ahoana ho Paoly apôstôly any amy Timoty 2:7-8 any, aoko fantatrareo fa ny aparany any de isy andro mahory. Aoko fantatrareo fa any aparany any de isy andro sarotra. De zao ny tena mafy, efa manompoka mantsy io andro mahory sy andro sarotra io, tsy hoe nanompoka tato ato fa efa nanompoka elaela, efa taona maromaro zay no nanombony izy io. Fa izao ny tena mafy, arakaraky ny andehanan'ny andro sy ny volana ary ny taona dia miamafy ny fiseho zany atao hoe fahoriana sy ny fahasarotana eto ambony ty tany ity zany. Miatsy zaka ny vesatry ny vitim-piainana misy eto ambony ty tany ity zany. Ary tsy vitan'zany fa tsy hainy fahaizana mampahendrena ananan'ny olona ny manafaka an'zany andro mahory sy andro sarotra zany. Tsy hainy fahaizana mampalalana ananan'ny olona ny manafaka ny olona na ny manafaka ny namany am'zany fahoriana sy fahasarotana misy eto ambony tany satria efa andro farany zao. Profony zany de ity: 10 taona mahery zay no nazahoantsika ny fahaleovan-tena. De tao anatin'izay 10 taona mahery zay de dia nanao zay ho afany tokoa ny mpitondra fanjakana teto Madagasikara. Nanao zay afany tokoa, nampiasa ny fahaizana, nampiasa ny faindrisy, fa miamafy any ny fiainan'ny olona eto ambony tany ny vitim-piainana. Miamavesatra ihany ny fiainan'ny olona eto ambony ty tany ity sy ny vitim-piainana. Ary efa tsy zaka lanjainy intsony rano marina, efa tsy zaka lanjainy intsony. Efa nambarako taminareo moa ity fa na ny olona eto an-drenivohitra na ny olona any ambany vohitra de samy matsapa hoe tena efa tsy zaka lanjainy intsony ny vitim-piainana eto ambony ty tany ity. Ary na aiza na izy ianao mahita olona mitangorongorona, olona mivorivory, na eny am-poampy fatsakany zany na ena bassin fanasana lamby zany, hatrany am-pandevenana, hatrany am-piandrasapaty, ka rehefa miona ny olona de tsy miresaka fa tsy vitim-piainana miamafy, efa tsy zaka ary tsy vitan'ny olona no efa miteniteny foana hoe raha zao no mitoy de ihinana bozaka manahatra. De ho ny sasany avy eo efa mihinana rianina, efa tena mihinana izao. Hoy ny olona ndray hoe raha zao no mitoy dia tsy manan-kotafina intsony fa dia mitanjaka. Ary efa tsy vitsy ny olona no mana-fiaina tahaka zany revana malala, satria marina zay lazain'ny Baiboly hoe amin'ny andro farany de isy andro mahory.
fa izao ia azon'andriamanitra vahana ny olona zay azy, azon'andriamanitra vahana, azon'andriamanitra ahafahana am'izany fahoriana sy fahasarotana zany ny olona zay tena azy. Ahoana ho ny faminaniana andoke vakitsika amy baiboly ato amin'ny bokyny Malaky toko 7 de zao ny voalaza ao. Malaky toko 7 de ny andininy 9. Ino tsara ke ny voasoratra mahatonga amy tena aminareo hoe azon'andriamanitra vahana ianao raha tena an'andriamanitra, ary azon'andriamanitra fahana am'izany fahoriana sy fahasarotana zany ianao raha tena an'andriamanitra, fa tsy maintsy iseho ary miamafy eto ambody tany ety io fahoriana sy fahasarotana io. Zao ny volaza faminaniana 9. Ary tam'izany zay natahotra ny tompo dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary ny tompo nyainy ka nandre, ary nisy boky ny soratana teo anatreny ho fahatserovana zay matahotra ny tompo sy mihevitra ny anarana. Ary ho rakotra soay ireny amin'ny andro zay ho tendreko, ary ho rakotra soay ireny amin'ny andro zay ho tendreko, hoy ny tompo maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy. Ka de ho hitanareo indray ny tsy vitoviny marina sy ny meloka sy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo. 9. Fa elo avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny prererehetra sy ny mpanao ratsy rehetra te ho vody vary, ka de andoro azy ny andro zay ho avy ho ny tompo maro, ka tsy asiny miangana na ny fakany na ny sapany. Io zany lay fahoriana sy lay fahasarotana hitrangy eto ambony tetany ety. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny prererehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka de andoro azy ny andro zay ho avy hoy ny tompony maro, ka tsy asiny miangana na ny fakany na ny sapany. 20 vovao mafaly. Ary hiposaka aminareo zay mataotry ny anarako, hiposaka aminareo zay zay manana, zay ny tiany baiboly ambara, ny masoandro fahamarinana, manana fanasitranana ao amy tanany, ary voaka ianareo ka hifaly evanja toy ny zanak'omby mifa. Zay le faminaniana. Ary ahoana indray ho Jesosy Kristy, zao ny teniny Matitoko 1:7, mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanomenareo fitsarana. Jaona 10:10, izao avy ho Jesosy mba hanananareo fiainana sady hanananareo be deaibe. Ary ny Jaona 2:7 ho Jesosy, ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, tsy tahaka ny fanomezany ty zao tontolo zao ty ny fiadanana no anomezako anareo ny fiadanako ho Jesosy. Fanampin'izany de zao ihany koa no teny Jesosy Kristy ato amin'ny Matitoko 1:10. Ino tsara ke voasoratra hoe, ary no zany de lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo de zay hoaninareo, na zay hosotronareo, na ny amin'ny tenanareo de zay hotafianareo, moa ny aina tsy mihoatra no ny anina va, ary ny tena no fitafiana. Tsy injovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafina mijinja na mitona ho any antsobotra ireny, ary ny rainareo zay any an-danitra mamelona azy, moa tsy mihoatra lavitra n'io reny va ianareo, ary izao aminareo na de manaza no mahay manampy ny andro ianana, na de kely monja aza. 20. Ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo, dinio tsara ny faniriny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny, nefa lazaiko aminareo fa na de Solomona tao voninany rehetra azy tsy mba nitafitahaka ny anankiray am'ireny. Ary raha niahatra any an-tsaha zay any anio ka tsy mba ao apatana rampitso no ampitafian'Andriamanitra toy zany, tsy mainka va ianareo ry kely finoana, ry avanao. Ny vahaolana ho antsika zanak'olombelona manoloana ny andro mahory, manoloana ny andro sarotra dia tsotra, ianao tonga ao am' Jesosy, ianao ao am' Jesosy, ary Jesosy ao anatinao. Mila manana antoko anao fa efa an'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy. Fa raha ny heritsainao sy ny herin'ny tanjakao ary ny fahaizanao
no entinao manosika ny fahoriana sy mifasarotana am'izao vaninandro zao dia hiala maina eo foany ianao, ho tapidalakale eo foany ianao, ho kivy sy amofo ihany anao, ary farany de iantso fahafatesana fa tsy zakanao ntsony ny milanja ny fiainana eto ambony ty tany ety. Fa ny olona tonga am' Jesosy ihany no afaka ny voavonjy am'izao andro mahory, am'izao andro sarotra lazain'ny baiboly fa tsy maintsy misy mialohan'ny amaranana ny tantaran'ity zao tontolo zao ity. Fantania toko apetraka aminao fotsiny de zao, rovina azy no ho amarin'Andriamanitra sy ho tanteran'Andriamanitra ny faminaniana zay nampitondriany amin'ny Malaky lay nivakintsika teo. Rovina ary fotoana manao ahoana no hanamarin'Andriamanitra sy anatanteran'Andriamanitra reo teny nataon'i Jesosy reo, hoe ho avan'Andriamanitra ny marina sy ny tsy marina, ny manompo sy ny tsy manompo, hoe omeny fitsarana zay tonga am' Jesosy, omeny fiainana, omeny fiadanana, ary ataon'Andriamanitra sarobidy mihoatra lavitra ny voromanidina, ary ataon'Andriamanitra sarobidy ihany ko mihoatra lavitra ny voninkazo maniry eny an-tsaha. Raha ovina fotoana manao ahoana no amarin'Andriamanitra zany. Ny valiny de zao am'izao vaninandro misy atsika izao, am'izao vaninandro misy atsika izao, no zany mba hatonga anao andray fanafana azy tena ho afaka, mba hatonga anao hitombo finoana, teny hitombo finoana fa afaka ny andresy ny andro mahory ianao, afaka ny andresy ny andro sarotra ianao, de ity manekean' Jesosy ho tomponao mpamonjy anao. Teniko matetika mihitsy zany, zay ny tena fototra lehibe indrindra sady voalohany indrindra azo antoka fa afan'Andriamanitra mandray an-tanana anao ka mamonjy sy manafaka anao manoloana ny andro mahory sy ny andro sarotra. Zay ny tena fototra ary fototra voalohany indrindra afan'Andriamanitra anao manova tantaram-piainanao zay tantara ratsy teo aloha ho lasa tantara tsara, ka na de misy ary ny andro mahory, misy ny andro sarotra, de hiavaka iny foana ny olona zay an'Andriamanitra, ny dera, ny aja ary ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any. Fa fanampin'izay tiako mihitsy ianao zay mandray am'izao fotoana zao ho avy eona aminay, ahafanay manorevitra anao, ahafanay mampahery anao, ahafanay mivavaka ho anao, satria efa nahita fombiazana izahay tam'ireo olona maro miresaka taminay mba ho afahana, efa nahita fombiazana izay ka misy matoky aho fa mbola hita fombiazana ihany raha ohatra ka eona aminay ianao ahafanay manorevitra sy mivavaka ho anao. Tsy miova Jesosy Kristy omaly Seigneur mandrakizay, ary tsy miova ihany ko ny tanany eo amin'ny fiainanay, fa raha niasa teo aminay izy omaly, niasa teo aminay izy androany, de mbola hiasa eo aminay amin'ny alananay ho anareo izy rampitso. Fa koatran'izany tsy mitsahatra ny mitona anareo zahay ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay sy zay karakaranay fiangonana Refy Androndrakely. Ny antony mahatokany manasa anao ry havana de ity: am'izao andro farany zao de mila manaraka tsara fotoam-pivavahana ianao. Tsy mety intsony hoe ianao te hitan'Andriamanitra miasa kanefa ianao malaina tsy mazoto mamonjy fotoam-pivavahana, misy herin'Andriamanitra miasa, misy herin'Andriamanitra mitondra fahasoavana. Ahoana ho voalasan'ny baiboly any amin'ny bokin'ny Hebreo any, Hebreo toko fahafolo de zao ny voasoratra, 5:20, zao ny voasoratra: aza mafony fiarantsika miangona tahaka ny fanao sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Zany hoe efa tombotra ny andro ataperan'ity zao tontolo zao hita maso ity.
ary satria efa tombotra ny andro de voalazako tery aloha voalazan'ny baiboly hoe isy ny andro mahory isy ny andro sarotra noho zany de tsy azo atao intsony ny manao ambany-javatra fiara-miangona. Misy mantsy karazan'olona miteny hoe atao trano de afa afaka mivavaka mety toizo afaka mivavaka ianao fa ny azadiny fa ny famonjena fiara-miangona anisan'ny tena lehibe ho ny atrean'Andriamanitra. Mazava voasoratra io hoe Hebreo 10:10 ka de manasa anareo izay tompoko tongavy mamonjy fotoam-pivavahana zay karakarany fiangonana refy androndrakely. Ary tsy ao androndrakely ihany no misy fiangonana zay indraiketiko manokana fa maromaro izy eto Antananarivo eny hatrany afaritany. Misy etsy amin'ny bypass, misy etsy Ambomanala, misy Ambomanambola, misy etsy Alasory, misy etsy Ambolokandrina, misy any Avaratanàna Ambatolampy Teroka, misy any Ambotrimanjaka, misy any Ambohimatsinjo commune Iarnarivo, misy etsy Lakamisy Fenorivo. Any afaritany moa de be mihitsy no fiangonana miorina zay miaraka am'izao fiangonana refy androndrakely zao. Ary tena sainay mihitsy anareo ho avy amonjy zany fotoam-pivavahana zany fa tena asoa anareo ho an'ny eto androndra moa dia ny alady misy fidirana intelo, fidirana fitsasany, fidirana voalohany iny, fidirana folo, fidirana faharoa iny, fidirana amin'ny ray ora sasany, fidirana fahatelo iny. Ka zay hitanao fa mety aminao no andehananao fa asoanao ny fotoam-pivavahana zay atreanao tompoko. Ny andavanandro misy talata sy lakamisy io voasoratra io miditra amin'ny amin'ny ray ora sasany ny fidirana na talata ny alakamisy. Ka zay zany tompoko no afatra nyentiko anareo tamin'ity androandroany ity. Famaranako tena famaranako de hoy aho hoe tonga ankehitriny ny fotoanan'Andriamanitra hitsinjovana anao manokana. Ka za mangatakandro intsony mba ahafahan'Andriamanitra miasa ny fiainanao takizay efa nataony tamin'ny zanak'Israely. Mba ahafahan'Andriamanitra manamarina andreo teny faminanina sy ireo teny nataon'i Jesosy am'izao vaninandro misy antsika izao. De manapa-hevitra hitodika amin'Andriamanitra ianao, manapa-hevitra ino an' Jesosy sy andray an' Jesosy ianao, ary manapa-hevitra ihany koa amonjy fotoam-pivavahana zay tsapanao fa misy herin'Andriamanitra miasa, misy herin'Andriamanitra manafaka, misy herin'Andriamanitra afaka nova ny fiainanao ratsy ho lasa tsara. Ivavako anareo zay marary ihany koa am'ty androandroany ity. Noho zany de mino fa isy herin'Andriamanitra hiasa eny aminao, anasitrana anao. Apetrao amin'ny fatra misy marary ny tanana, na apetrao eo fonao ny tananao fa hivavaky tsika. Raha afaka mandoalika moa ianao de mandoaly mihitsy fa tsara be zany fa hivavaky tsika tompoko. Ry Andriamanitra omena voninahitra mandrakizay ianao, misaotra anao ny amin'ny afatra zay nampitondrainao ahy tamin'ity androandroany ity. Mino atompo fa zao tokoa no fotoananao voatokanao ho andreo olona zay nandre ny teniny etoko androany. Fotoana voatokanao amonjenao azy mba ho afaka amin'ny fatotra sy ngeja mahazo azy izy, na manao sy manaona ny karaza zany fatotra sy geja zany, na mierina zany fatotra sy geja zany. Mino aho fa zao ihany koa fotoananao entinao manavaka ny olona zay tonga ho aminao Jesosy eo, mba ho afaka amin'ny fahoriana sy fahasarotana misy am'izao vaninandro iainana izao. Tompo Andriamanitra tsy to sitraka ao hitondra ny fiainan'ny olona ho amin'ny fiainana mamy sy tsara tahaka zay nitondranao ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Ary am'ty androandroany ity mandrafo am'ireo olona zay marary ary mandidy ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy aho, miala tanteraka, didiko ny herin'ny aretina sy fanantenana, hiala amin'ny tenan'ny olona, ny fifitosana miala, ny herin'ny kansera miala amin'ny anaran'i Jesosy fanamafaharo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny marary rehetra. Ary tsofoko rano ny olona am'izao fotoana zao, tsofoko rano ho fiainana vaovao, ho fiainana tsara, ny fiainany tsiraray avy, ary ho fiderana ny voninaitrao ane ny fahasoavana zay omenao ny olona am'ty androandroany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka, misaotra ray eo, misaotra tompo, misaotra raiko. Amen. Zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ty androandroany ity, ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo amin'ny herin'ray tompoko. Veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao?
fandaharana iarana fiangonana refi androndrakely.